faly miarabana amin'ny lala Météo Madagascar ny tenako. Efa tafiditra anatin'ny vanim-potoana maina sady mangatsiaka na ririnitsika manomboka izao volana Jona izao dia itoy ny volana Jolay zany ary tsy farana raha tsy any amin'ny volana Aogositra. Amin'ny ankapobeny dia ireo volana telo ireo no mangatsiaka indrindra eto Madagasikara satria dia hidina ny maripana ny volana Jona raha oharina amin'ny volana May ary mbola hidina hatrany ny maripana ny volana Jolay raha oharina amin'ny volana Jiona. Midika zany fa tsy maintsy etraika any amintsika izany fidinan'ny maripana izany. Zay ny amin'ny ankapobeny fa dia hojerentsika ny mety fizotry ny ririnina amin'ity taona 17 sy 10 ity ka ampazava azy dia hoaritsika amin'ny sanda tokony ho izy izay salan'ny maripana mandritra ny 30 taona ohatra hoe manomboka ny taona 1.700 ka hatramin'ny taona 10 ny gotsakorana na ny maripana. Voavinavina ary fa mandritra ity volana Jona itsahantsika ity dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy ho an'izany volana Jona izany na afana kely kokoa manerana amin'ny faritra Melaka dia Menabe ary Atsimo andrefana raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony ho izy any amin'ny faritra Sisa. Ny volana Jolay dia voavinavina fa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy ho an'ny volana Jolay na afana kely kokoa manerana amin'ny faritra Diana, Sofia, Boyeny, Melaky ary Menabe raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra Sisa. Dia ho any amin'ny volana Aogositra dia ny tapany atsimo nosy no ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa zany hoe ireo faritra rehetra amin'ny faritany Toliary teo aloha sy ny faritany Fianarantsoa raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny tapany avaratra. Dia ny volana septembre dia iny faritra avoany andrefana iny zany hoe faritry Melaky, Menabe ary Atsimo andrefana no ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa ny any amin'ny faritra Sisa. Raha ny salan'ny maripana indray mandritra ny ririnina dia ny 3 volana Jona, Jolay, Aogositra dia voavinavina ary fa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na afana kely kokoa manomboka amin'ny faritra Atsimo andrefana dia Menabe ary Melaka raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra Sisa. Dia ho an'ny 3 volana Jolay, Aogositra, Septembre dia voavinavina fa dia afana raha oharina amin'ny tokony izy ireo faritra rehetrarehetra ao amin'ny faritany Antananarivo teo aloha sy Toamasina dia miampy amin'ny faritra Betsiboka sy faritra Diana. Raha izay ary ny mahakasika ny maripana dia toy izao indray ny rotsakorana izay tiako marihana fa dia aka endrika orana manify na erika izany rotsakorana izany mandritra ny ririnina ankoatra ny any amin'ny faritra Atsinanana izay mety ahazo orana amin'ny tsy tapitapy dia voavinavina ary fa mandritra ity volana Jona itsahantsika ity dia ahazo amandona mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa manerana ny Madagasikara manontolo mihitsy. Fa any amin'ny volana Jolay vao ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny ilany Atsinanana nosy iny zany manomboka amin'ny faritra Diana Sava dia mandeha midina menatsimo mpakatra any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia tafiditra koa faritra Aloatra Mangoro dia ho bezany rotsakorana ny faritra eny fa ny any faritra Sisa no ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa. Dia ho an'ny volana Aogositra dia ahazo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa any amin'ny faritra Iorombe, Androy ary Atsimo andrefana fa avy hatrany dia ho maina kosa ny any amin'ny faritra Sisa rehetra. Dia ho an'ny volana septembre indray dia voavinavina ary fa dia avy hatrany dia tsoampy indray ny rotsakorana any amin'ny tapany Atsimo nosy zany manomboka amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Anosy, Iorombe, Atsimo andrefana ary Androy raha toa ka ahazo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely any amin'ny faritra Sisa. Raha ny fitambarana rotsakorana indray ary mandritra ny 3 volana Jona, Jolay, Aogositra io nataontsika hoe vanim-potoana ny ririnina dia voavinavina fa faritra telo ihany no azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely dia ny faritra Iorombe, Atsimo andrefana ary Androy raha toa ka ho latsaka ny rotsakorana oharina amin'ny tokony izy ny faritra avoany andrefana nosy iny dia ny any amin'ny faritra Sisa moa zany manomboka amin'ny faritra avaratra iny sy ny ilany Atsinanana sy manontolo dia azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely. Dia ho an'ny 3 volana farany Jolay, Aogositra, Septembre dia voavinavina fa any amin'ny tapany avaratra iny nosy zany hoe faritra Sofia, Analanjorofo, Diana, Sisy Diana Sava no azo rotsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely raha toa ka ho latsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra Sisa. Tapitra hatreo fotoanantsika androany mametraka ny veloma ary asa dino afaka iray volana toy izao. Mandram-peo na tompoko.